Manolotra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy ary tonga soa indray eto amin'ny fandarana dohan-dresaka voalohany ao amin'ny taona 2024 ity ary miarabantsika natratra ny taona. Miarabanao ihany koa Abraham Razafy. Miarabanao sy Belarandry Mazava ary miarabantsika rehetra tratra ny taom-baovao ihany koa manazantsika anaraka ny hevitra hatramin'ny farany. Miisa efatra hatrany ny vahiny izay asaintsika eto amin'ny fandarana dohan-dresaka ary rehefa niato kely tsika eto anatin'izay fety izay dia ho amin'ity androany ity ny tontolo politika sy ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny no resahantsika miaraka amin'ny ireto vahiny ireto. Vahiny voalohany namaly soamantsara ny fanasantsika ho amin'ity androany ity Pasteur Mayol André Christian izay filohany antoko GFFM. Miarabanao tompoko. Miaraba nareo mialada dia miaraba ny reto vahiny miaraka amokato reto dia miaraba rehetra atsika rehetra koa ato tokantrano na eto Madagasikara na ty ampitan'ny ranomasina manaraka ty dohan-dresaka voalohany amin'ity taona 2024 dia misaotra anareo nanasanay. Sitraka tompoko ny vahiny faharoa ihany koa namaly soamantsara ny fanasantsika Andriamatoa Andrianjafy Elidio izay ben'ny tanàna ao Anosisato Andrefana. Miaraba ny nareo mianada, miaraba ny reto namako mifandondresaka eto androany, miaraba ny teknisiana izay ambadiky mampita ny sary sy ny feo indrindra tsika malagasy rehetra na eto Madagasikara na ivelana ary anaovako kokoa manokana moa ny vahoaka ny Anosisato izay tena lina sy manaraka an'izao fandaranantsika izao. Misaotra tompoko. Vahiny ihany koa androany Andriamatoa Elia Rabevahiny izay mpanolontsaina manokana ny PRRM. Miarabanao tompoko. Miarabanareo eto amin'ny TV Plus, miaraba namana ihany koa izay hiady hevitra eto indrindrandrindra miaraba ny malagasy mpiray tanindrazana na ny eto Madagasikara ny any ivelany. Ny vahiny faefatra namaly soamantsara ihany koa ny fanasantsika androany Andriamatoa Tina Andria izay mpandrara. Miaraba anareo dia miaraba ny namana dia androany moa vao voalohany dia tsy adinona ny miaraba koa tratry ny taona ny ekipan'ny TV Plus reto namany reto dia samy salama tsara amin'ity taona ity tsy sarary-kibo fa dia mba hafinaritra ty fiainantsika ao anatin'ny fanavaozantsika izao. Mankasitraka anareo nanaiky nasain'ny fandarana dohan-dresaka izay mariako hatrany voalohany ho amin'ity taona ity mbola hisy hatrany ny fandarana dohan-dresaka satria dia natao ampiaina ny demokrasia eto Madagasikara ny fandarana dohan-dresaka ary tsy manavaka izahay fa misokatra ho an'ny enclave kely rehetra tahaka ny dohan-dresaka hatramin'izay raika ambin'ny folo taona moa zany izy zany amin'ity taona 2024 ity. Mialohan'ny tena hidirantsika ao anatin'ny ady-hevitra nefa dia anaraka ity famotinana ity isika. Izay roa voalohana izay ny resahana zany dia tsy mba train TGV intsony zany no mandeha fa le train les plus rapides du monde vitan'ny sinoa amin'izao fotoana izao zany no itengenan'ilay gouvernement satria efa mandeha 1000 km/h ny train plus rapide vitan'ny sinoa amin'izao fotoana izao eran-tany. Ina no zavatra ho azo aisina ao anatin'ny roa volana. Zay moa zany napetraky ny fitondram-panjakana dia tsaraina amin'izay zao. Azao ngefa fa mivadika indray ny olona fa miteny hoe inona moa no vita amin'ny roa volana mba enim-bolana farafaratsiny, enim-bolana mba herintaona mba hitsarana zay izy dia mba lôjika dia hoe tsy tokony hiala sinitzialy izy ianao dia zay ny zavatra hitako hoe anatin'ny roa volana tsisy zavatra azo hitsarana an'ireo inona ny vitany. Dikan'izany raha roa volana ny hitsarana an'ireo dia miala daholy angamba ny 80% an'ireo na ny 99% an'ireo satria hoe inona moa zao zavatra azo hitsaraina amin'izy ireo anatin'izay tombona zany le zavatra nambarako satria zany nanao antso tamin'ilay fitondram-panjakana hoe tokony hiomantsika ho mailo fa zany ny zavatra hitranga amin'ity taona ity eto Madagasikara. Dia hitantsika amin'izao fotoana izao zany fa ny fitondram-panjakana tarihan'ny filohan'ny fanavaozana Mikael Ranieriana zany dia nanaiky ny fahatongavan'ireto firenena Rosiana akifana ny miaramila gasy eto Madagasikara ndao hisy manatika tokoa tsika na misy nitaky hanongana ny fitondram-panjakana. Nanampy tosika izany koa ny fanjakana frantsay tonga eto amintsika ihany koa mampiofana ny polisim-pirenena. Dikan'izany nanaiky sy ny zavatra niresahako zany na ny firenena matanjaka ny Rosiana na ny frantsay
na ny fitondram-panjakana zay mirina amin'izao fotoana zao. Mbola eo koa moa ny Amerikanina zay tonga ny azakazaka eto koa. Misy dikany daholo zany reny raha amin'ny lafin'ny fiarovana ny firenentsika zany. Tompona andraiky mpanjakana hatrany amin'ny 140 no niona amin'ny filohan'ny fanavozana ny Repoblika ny Kolonely Randrenirina Mikael androany ao Abu Dhabi, ary isan'izany ny Praiminisitra lefitra sady Ministry ny Raharaham-bahiny ao Emirats Arabes mitambatra. Niona tamin'ny tompona andraikitra voalohany eo amin'ny komity misahana ny fanondranana ao an-toerana ihany koa ny tenany. Nisy ihany koa ny fionany tamin'ny tale jeneraly ny tahirim-bola sy ny tale jeneraly ny fampiasam-bola ao Abu Dhabi no resahana indrindra mikasika ny sehatra ahafahana mampiasa vola tia Madagasikara. Ny fionana tamin'ny tale jeneraly ny Taka Abu Dhabi Energy Company izay no resahana mikasika ny sehatry ny angovo azo avozona izay teny irain'ny Madagasikara amin'izao. Misokatra amin'ny sehatra telo lehibe amin'ireo firenena vonona hiara-iasa aminy Madagasikara ary manana viany eo amin'ny sehatra politika izay nambaran'ny filohan'ny fanavozana fa firenena miolona ao anatin'ny fanajana ny lalam-pandrenany Madagasikara. Ho an'ny Vina Ratoekarena kosa dia nambarany fa misokatra amin'ireo mpampiasa vola vahiny ny firenena malagasy. Manana viana stratejika ihany koa i Madagasikara hoy ny filoha ary mijanona ho mpiara-miombonantoka stratejika amin'ny Emirats Arabes raha nambaran'ny filohan'ny fanavozana manoloana ny governemanta ao amin'ny Emirats Arabes. Misokatra amin'ny fampiasam-bola Madagasikara saingy misy fepetra tsy maintsy arahina mangataka izay hainy fanajana ny felitra ara-tontolo iainana iraisam-pirenena, ny felitra ara-teknika voasedra sy voapirofo ary ny fampidirana mpanajana ireo vondrom-piarahamonina eny ifotony. Satria ny tetikasa momba ny angovo izay tsy manaja ny tontolo iainana dia tsy maharitra, ary ny tetikasa izay tsy manaja ny vahoaka dia tsy azo iainana maharitra. Ankehitriny ny tantsaha malagasy iray misitraka herinaratra milamina sy madio dia afaka manova sy manodina ny vokatra ananana. Izay no fanadihadiana izay iangatsika ao amin'ny ady-hevitra androany dia tamin'ny tian'andro ity ihany koa no nisy ny fanasoniavana ny accord politika izay notarihan'izy ireo tao nivon'ny CAFIM moa izay fanasoniavana ny accord politika izay marihana fa misy ihany ireo antoko izay tsy nandray anjara tao anatin'ny fanasoniavana izay accord politika izay etsy ankilan'izay ihany koa misy ny karazana atao hoe fanenjehana ireo solombavam-bahoaka sasany amin'izao fotoana izao ho resantsika daholo izay anatina hoe contexte na valifaty politika ve isika sa hoe misy izay accord politika izay nefa ny aiza ho aiza izay toerana hoe valifaty politika izay fa omena fitenenana aloha ianao Andriamatoa Elia Rabevahiny satria ianareo no atao hoe anisan'ny karakara izay fanasoniavana ny accord politika izay inona tena tanjona atao anatin'ilay hoe anisy accord politika kanefa etsy ankilan'izay tsika dia mahita hoe misy fanenjehana antoko politika sasany amin'izao eto. Ny soniavana ny azo mahateo tokoa moa zany lay accord politika izay niangana izy io moa zany dia nisy totsika hoe assise ny parti politika raha izay ny azo nilazana azy izay karakaraina vondrona maromaro moa zany fa ray tao anatin'izay zany ny CAFIM na le hoe komity ho fanavozan'ny fotony ny Madagasikara izay tarihan'ny tenako moa zany io lay plateforme politika CAFIM io. Ny foronany tany amboalohany aloha dia niainga izay rehetra ireo zany izay 520 aloha zao ny antoko politika kambana ao anatin'ny CAFIM dia isan'ireo le nandray anjara avokoa zany tamin'ny tolona nisy teto amin'ny firenena, tsy hoe ny nanonganana ny teo aloha ihany fa ataoko hoe nandritra ny 40 taona tondran'ny teo aloha zany dia teo foana izay ireo zany ny akamaroana ireo tamin'ny fanoherana zany. Ny netim-boany dia miara-mahita moa tsika hoe natafapetraka voalohany fanavozana moa zany tsika amin'izao fotoana izao dia ny colonel Randrianirina Mikael ataoko hoe renontolony raha izay ny azo ilazana azy satria tsy ny malagasy rehetrarehetra akory noa resy lahatra tamin'ilay tolona natao fa io aloha zany ny zava-misy dia izahay ireo zany nahatsapa fa raha oharina tamin'ilay fanavozana izay nitakiana dia ohatran'ny somary hafahafa ny fizotra n'ilay raharaha zany. Indrindrandrindra nanomboka teo amin'ny fanendrena ny premier ministre lehiben'ny gouvernement tamin'izao fotoana izao sy ny firafitry ny gouvernement tamin'ny ankapobeny dia nitsangana zany izahay ireo hoe fanovana
noho ny fanarahana teto amin'ny firenena. Dia miara-matsara koa tsika ny kabary nataon'ny filoha zany amin'izao fotoana izao ny faraika ambin'ny folo volana oktobra tamin'ny taondasa teo raha nidina voalohany izy teo amin'ny kianjan'ny 13 Mai dia niresaka ny hoe fandravana ny constitution sy ny institution rehetrarehetra ny 4e république. Zay moa zany no tena hoe isan'ny antony lehibe ny sininy lay tolony dia izahay ireo zany miara-mahatsapy fa amin'izao fotoana izao dia tsy mbola tena miroso makany amin'ilay fanavozana ny eritreretina zany tsika na dia efa misy raha dingana vitsivitsy mandeha ao anatin'ilay izy dia mahatsapy zay hoe misy zavatra tsy mandeha izy zany nijoro ary zany izahay ireo nanangana n'ilay kafim dia teo anatin'ny ray volana sy tampany teo no nanomanana azy io zany dia nitanterahana ny 12 hatramin'ny 15 ny volana desambra lasa teo antoko politika mididina ny 70 tonga tao tamin'io fandraisana anjara tamin'io siziny antoko politika io nisy ny mpanongana zay indray aloha dia miassume an'izay le fanongana an'izay fa zay indray tsy ohatran'ny ny hafa hoe miazoazo hoe tsy fanonganany nisy filoana esorona teo dia ho anay fanonganany iny tsy matahotra ary tsy menatra ny amin'izay zay fa assumenay zay dia nisy mpandray anjara koa zany avy amin'le solotenan'le naongana tao akoron-drano fa rehefa nandeha amin'izay ilay fifanarahana dia nisy maromaro zany miteboka ao anatiny dia isan'ny voaresaka ny hoe mbola fanamafisana ny fitakiana ny fandravana ny institution misy amin'izao fotoana izao dia somary sahitsahirana ny avariakilany zany hoe ilay solotenan'ilay naongana rehefa nare an'izay zavatra izay dia niala tao anatin'ilay fionana tsy fanomezantsiny zany fa zay aloha no ny fanarahany rehetrarehetra tao dia izay le izy ny zavatra misy zay zany aloha teboka anankiray ngezabe ao anatin'ilay izy akoatran'izay zany dia ny hoe zay dia mipetraka foana ary ao anatin'io fanarahana io dia misy an'izay hoe fandravana andreo le rafitra hita hoe mandany volam-bahoaka fa tsy mitondra tombotsoa akory ohatran'ny hoe raha miresaka tsika bianco samifiny pak asezi zany voaresaka ao avokoa sahala amin'izany ny fandravana ny seni izany voaresaka ao anatin'io koa zany ny faharetan'ny tetezamita tokony ho atsangana eo zay raha ho anay aloha zany ny fanarahany rehetra dia hoe tsy mihoatra ny 3 taona sationany zany zay ao anatin'ilay fifanarahana satria amin'izao zany zay dia mahita na ao anatiny ary zay dia tena ka loha mihitsy azava le resaka ao anatiny zany zao ny tena satria mpanolotsainan'le filoha fa kosa resahana foana zany izy azafady tsisy ny fanaraka kosa teto hoe manalana reo député vitsivitsy dia ampy zay tsy ny fanaraka an'izany hoe soloy ny mpitarika an'ny seni lehibe an'ny seni dia ampy zay na manala le olona vitsivitsy dia zay tsy izany no ny fanarahana teto satria lasa adihevitra le izy rehefa avy eo ary tsy fanomezantsiny mihitsy hoe tahoana moa retsoretony tsy nesorona fa reto ihany nesory dia izay no mahatonga anay zany ao anatin'le fanarahana politika hoe no ny fanarahana ne dia ravana fa tsy tia mpitopo ohatran'le fanaovan-dalana eto amintsika no ny fanarahana fa fandravana dia io akory politika io zany aloha zay no ny fanarahana atao ary mbola iantsona ny rehetra zany le izy zay resy lahatra satria mbola misy koa fandresen-dahatra atao dia nahatonga anay zany nanitatra noho ny fangatahany namana hafa satria misy antoko politika koa fantatritsika hoe tsy eto Antananarivo ny foibeany fa ny amin'ny faritra nangataka reny namany reny ny antarana ny fepitola anaovana sonia dia ny fanarahana zany fa afaka mamaky dia zay resy lahatra afaka mbola manao sonia hatramin'ny faran'ny volana janoary avzao mety aminareo izy zay fifanarahana vosiny tamin'ny somato izy aloha aloha hitsiko ty amin'ny voalohany aloha za tonga eto aloha tsy mitondra tenin'ny antoko satria tsy ny fampiarana tamin'ny atoko hoe ndiakatra fa kosa asumeko hoe za dia ao anatin'ny atoko ary tazomiko zay fidélité-ko anatin'ny atoko zay fa tsy hoe rehefa tsy eo amin'ny fitondrana dia manova palito ohatry ny sasany manova cravatte ohatran'ny sasany fa mijoro za dia TGV foana raha miteny zay zavatra zay tiako resahana manokana ny akor io ange amintsika eto anivon'ny firenena raha miteny hoe firenentsika indrindra amin'ny resaka fitantanana dia politika ny tena ao anatin'izay matoy zahay nangina matoy zahay mijery
hoe ahoana ny fizotra nyity firenena tya dia efa resy lahatra foana zay hoe andao ary fampiresaka teto tamin'ity dondresaka ty mbola ngamba monsieur le conseiller vavolombelona mbola agnisan'ny teny a hoe aleo mifampiresaka ka tsy androany ray a no tsy resy lahatra hoe tsy tokony miresaka dikan'izany tiako tongavana zany dia zao fiainan'olona maro ny lalaovy mpanao politika raha sanatria samby fandroitana makatsy makero fa ny zavatra mila petraka raha atao ary ny fampiresahana atao ary ny fandiniana fa mba jerevo kosa hoe fa tsy hoe tsy miaty fa kobain keliky ihany tsy teny atsika zay mahazo an'le député-nay amin'izao fotoana zao a tsy teny atsika tsy mahazo an'ny madame Rina amin'izao fotoana zao a fa maniny enjehana zay enjehana rehetrarehetra nefa ataony accord politique ataony fampiresahana ka zay moa mahatonga zay hoe raha miteny zavatra tenenina ve zavatra atao raha miteny zany zao i monsieur le conseiller tsara le objectif fa raha kosa nefa hoe sao de izy ihany mieritreritra an'izay fa le tena mpitantana amin'izao fotoana zao a tsy manana an'izay fijery zay fa hoe zay zao ny eto ataonay zay mamety aminay ay zary le fampiresahana ka tokony mila petraka zany mazava tsara hoe raha ataontsika ary ny fampiresahana io zany nizaniza na avy ety aminay na avy any an-danina na avy aiza rehefa tsy mifanaraka atsika dia ny vahoaka malagasy ihany no tratra farina anatin'io ka rehefa tiantsika amboarina ty fireneny ity tsaraina ty fireneny ity tsy maintsy misy ny fampiresahana ary ao anatin'ny fampiresahana mila jerena apaisement rehetra ajanona ve zany fanenjehana tokony ajanona ny fanenjehana ajanona ny zavatra ty reny karazana valifaty politique reny mba jereva nge mahazo any madame Michel député efatra amby folo andro zay a tao amin'ny BC zay tsy ahitana ninina ny zavaina daholo ny compte bancaire nataony perquisition ny trano tsy nahita fa maninona izy mbola tazoma nefa tadidio fa zany Michel zany anisany mandataire ny TGV zany tokony anatrika zany fampiresahana zany satria mandataire zany ohatran'izay koa madame Rina zany mandataire anay zany tokony anatrika fa maninona ny lehibenay alefa samborinaria dia ny ato miresaka dia raha pitso afakapitso hoe zao ny tapaka dia miteny zany amiko hoe tsy maro anisa zany ary tsy ny fanarahana zay zany raha avy aty amina mipetraka hoe zay hoe valifaty politika no misy amin'izao fotoana zao za moa za tsy maharaka andreto telo reto raha resaka politika fa za mindesaka fandrarana fa andeha hipetraka amin'ny solotena amin'ny vahoaka aloha androany satria valalanina mahavalanina mihitsy ny ty accord politique ty fa raha merina an'ireo babakoto teo alohana merina motika amin'ny fireneny reo kosa aloha ny accord politique dia tsy ho faly amin'izany ny vahoaka reo ny namotika tsaratsara izy mba hampafantarina monsieur le conseiller hoe inona moa zany le accord politique ahafahan'ny rehetra mba mandray anjara ao anatin'ireo le mpitondra teo aloha tsy ny rehetra mibabakoto fa mba misy olona koa mba olona hoe lasa miassume an'le zavatra ataony zalahy ka raha hoe amerina an'ireo le babakoto reo le namoimba ny firenen'ireo hoe zay no accord politique angamba ny vahoaka angamba dia tsy anaiky an'izany mihitsy ka tokony apetraka tsara zay ary tena mazava tsara mihitsy n'izay potika amin'ny firenena amin'izao fotoana zao président Michael firy volana ny teo miarabanao monsieur le président angapy anao mijery amin'izao fotoana zao misaotra betsaka anao ny tamin'izay zavatra nentinao tamin'ny nahasoa amin'ny firenena mbola ho resahany eto moa zany firy volan'ireo zany izy dia efa nitondra zavatra mahasoa ny firenena ka le accord politique mila mazava tsara ary mila hifanarahana za tsy miteny hoe monsieur le maire mialatsiny aminao mijerevo nareo teto vaovao fa tsy reo babakoto reny mbola ampandronareo amin'ny defa mpangalatra mpamotika firenena raha ohatra nareo manana olona vaovao dia raikitra le izy mandreraka be tsinona satria tena potika le firenena mialatsiny za tsy hoe manivaiva olona zany fa tena potika le firenena ary raha ohatra hoe raisina ohatra hoe mbola teo reo hatramin'izao dia mba azonareo eritreretina hoana amin'ny fiainan'le malagasy tsy raha indro zalahy mihitsy normal ve zany hoe 600 millions vola tratratra Maurice vola tamin'ny normal ve zany zavatra any ny malagasy tsy mihinakanina mampalahelo ve zany zavatra any ka zay ny teneniko hoe
za tsy manavakavaka mihitsy fa hoe aloha le akory politika mila mazava tsara mihitsiny alohan'ny nisoniavana azy fa raha mbola reo olona reo mbola mamotika amin'ny firenenyreo mbola averiny eo amin'le toerana dia mino fa amin'ny vahoaka tsy anaky an'izany zay ka mba tiako ambaka pasteur ino moa zany no valiako zany teo nandranjara ve nareo ary ny nivotra reo mahakasika le e nisy olo tena ny anay aloha zany nanatrika atao fa za no tsy afaka mino ny resaka izy ny telo mirahalaza dia ohatrany hoe misy le fiteny hoe ikodijafy ihany ny Alexis rehefa misy mpitondra za tsy nanonona nytiana ndita hoe kodijafy fa le hevitra ke zany le zany hoe ny zavatra miseto amin'ny firenetsika zany dia hoe kodijafy ihany ny Alexis misy mpitondra eo dia le mpitondra manao zay zavatra tsy manjary rehetrarehetra dia mitsangana ny vahoaka manongana anazy dia rehefa miongana le mpitondra dia miditra le mpanongana fanjakana tonga amin'ny fitondrana dia manao langazy ohatra ny tiana randrizany daholo rehefa tonga amin'ny fitondrana hoe tsy ilaina tsony ny teo aloha fa reo mpangalatra zao babakoto sy ny sisa zay lazana anazy nanomboka tany amin'ny nanonganana ny ratsiraka tamin'ny 91 zany langazy resahana roa zany no mbola miverina hatramin'izao rehefa naongana ratsiraka dia mpanohana ny filozafy Albert zay nanongana azy tao amin'ny 13 mai dia rehefa hoe fampihavana pirenena no atao dia tsy manaiky le mpanongana tonga amin'ny fitondrana fa tonga dimy dia esory tao daholo reo tsisy mila ny reo tsony fa zay zao no eto amin'ny fitondrana dia ohatr'izay ihany koa rehefa niongana koa filozafy dia niverina ratsiraka dia izay ihany koa ny langazy naonga ny filora valomanana koa ratsiraka natao sasa sorcière daholy mpanaraka ny ratsiraka rehetrarehetra dia tonga filora valomanana tsy mila nyreo ary amareo tsony tsy asiana firongonyreo fitondrana fa reo no nanapotika ny firenena dia voongana koa i filora valomanana dia mbola zay fomba fiteny zay ihany nivoaka tsy mila ny ekipany raha valomanana fa reo mpambotry firenena sy mpangalatra sy sisa teto voalohan'ny rajoelona indray mitondra anay zao ny fifahefana petrahanareo tsisy idiranareo ty fa zay zao mitondra dia anay zao ny fahefana tsisy fampihavanana atao iza ny iara-iasa amin'ny reo olona mpangalatra sy sisa nanapotika firenenareo fa zao tsika mbola izay ihany langazy miverina dia mbola izay ihany langazy miverina iza ny afaka ilazary fa tsy marina zany dia raha misy manongana eto indray zany ty fitondrana ty zay tsy mba mpakasitraka an'izany dia zay miditra ao indray ka tsy zany tonga eo mbola izay langazy ny tiana zay ihany no miverina tsy voatery ka pasteur tsy voatery raha misy manongana ty fitondrana ty ka izy firy volana teo dia efa be da be zavatra vitany ko ka lisy angy tsy isy an'izany hoe be da be zavatra vitany sy ny kely pasteur le hitanao le mpanoatra fanjakana zany rehefa izy naongana n'le mpitondra ka mpanoatra zao nge faible izy tsy za tsy miteny hoe le mpanoatra zao fa amin'ny ankapobeny zay mitsika le langage zany zao anao zany teninao zany hoe zany langage ny tiana zany le taloha ihany zany andraso aloha mba vitany anaty satria nareo nge miteny to tsisy ny tapahako mihitsy fa faraparanako ny aho hoe zany daholo koa le langage le mpitondra rehefa mifitondrany hoe faible amin'ny mpanoatra tadidiko tsara ny tenin'ny filoratsiraka tamin'ny androny hoe mbola tsy teraka ny olona isolo tamin'ny filora valomanana tsapao ny herin'ny lahy vao mitsapa ny heriko dia tonga indreny ny teteza mita dia hoe vao meko ny directa fotsiny io dia latsaka ny pipieny dia tonga koa ny atsika zany zao dia miteny ndray zany tiana zao hoe faible mpanoatra tanareo zany le langazy hatramin'izay foana zany no miverina ka aperako aloha zany fa mbola tsy resaka le valivaty politika aloha fa le histoire fotsiny zany zay fitiniko zay hoe ny taloha ihany no miverina hatramin'izao ny a no tiako mariana fotsiny iverenako le fanarahana politika hoe sosikevitra aloha ny anay io zay le izy aloha zay le olo hoe nandray anjary reo fa tsy nataoko hoe ho an'ny rehetra mihitsy io na hanerena rehetrarehetra sosikevitra io entina
makany amin'ilay fikonan-dom-pirenena rehefa avy eo mety manany heviny koa ny hafa ao anatin'ilay izy dia alefaso koa le izy fa ny anay zany no heverinay ho zava-dehibe dia ny hoe mazana angentsika teto amin'ity firenena ity rehefa nandalo krizy ohatran'io e ka hiatrika ny fikonan-dom-pirenena io dia misy zavatra efa vonona foana any ambadika any zay mazana ny avy any ivelany no mandatsaka an'iny manao sonisy isa le mpanao politika eo anatin'ilay izy mba hialana amin'izay zany zay le izy ka zay mihitsy tonga dia milatsaka avy any mba hialana amin'izay zany a dia izay no natonga anay nanolo-kevitra hoe raha ohatra kositsika ka miresaka hoe probleman'ny Madagasikara ity dia ny malagasy no tsy maintsy mamahazy andao ary tsika hivondrona hanolo-kevitra mba isy zavatra masaka iraisina hoentina any amin'ilay fikonan-dom-pirenena tsy an'ny rehetra io fa kosa andresenay lahatra nefa ny rehetra ao anatin'ilay izy zay mahatsapa hoe misy zavatra mety tsara tokony hojerena ao anatin'ilay izy zay zany aloha ilay izy ka tsy any amin'ilay hoe ekenareo na tsy ekenareo tsy any ny olana avoay koa ny sosi-kevitrareo ao anatin'ilay izy dia eto amin'ny fikonan-dom-pirenena dia miresaka tsika ny farany amin'ilay valipaty politika za tena mialatsiny raha misy sambatra ianareo ny sambatra indrindra fa le filoha ange tena mbola iza moa zany zao tsy mitsikera azy ohatrany ataontsika hoe mitamatama fomba fandraisana andraikitra na ohatrany mandinika lalina ao anatin'ilay izy fa raha ny zavatra nataonareo ange tena mialatsiny le volamena navadika bolongam-by reny ve raha etsehana rapitsy dia valifaty politika mialatsiny kosa namako zany olona tononinao zany ange namotika ny era Madagasikara no mena ny lasa Madagasikara Airlines dia androany ve vao kitika zany olo zany dia tsy menatra kosa nareo miteny hoe valifaty politika mialatsiny aminao androany zany mpanolotsaina ny PRRM dikan'izay zany afaka manao zay tiako atao koa dia raha pitso sy raha afaka pitso dia mianina fotsiny rehefa enjehana dia nareo manao valifaty politika azafady kosa aza atao an'izany le firenena ny aranahitsika ny arembe an'ity firenena ity nafindra tany atany hafa valifaty politika zany zay ny tenenako anareo hoe tena mbola io le filoha io ary ny eo fa za dia tsoroko mihitsy raha zany tamin'ny toerany tsy io zany no nataoko zay nanao dia le hoe miala rajoela sy ny firongony amin'izao hoe tena tokony hiasa le amin'izay firongon'le sahako kosa raha ho anay mazava tsara le izy amin'ny fitantanana ny firenena misy ny mpanao politika misy ny teknisiana tsy azo afangaro eo raha ohatra kosa hoe olona ilaina noho ny fahaizany dia oza hoe izay kosa zavatra hafa tsy azo notondrony zany izy satria nampiasain'ny rezima teo aloha mpiasa mpanjakany reo teknisiana malagasy manampahaizana malagasy zay ilaina dia aleo izy andray anjara hitondra ny anjara birikiny ho amin'ny fitantanana an'ilay firenena zay le izy fa na teknisiana koa ary izy ka fantatra hoe nanao nataony ny teo aloha dia aleo ijinjany nafafiny ny olana ange dia zao hoe rehefa mpanao politika ny voakitika dia ozy izy tsika hoe valifaty politika raha izay rangany ataony foany ny fonjy eto Madagasikara dia aloha samy anao zay tiany atao fa naninona le olona nangalatra koa anankiray noho ny tsy fananany asa noho ny fahasairana ny ao tokantrano tsy afaka mampianatra ny zanany mihinana firy-taona ny amponja fa maninona zany ny mpanao politika satria ianao mpitondra dia afaka manao zay tianao atao dia androany ianao mitaraina valifaty politika ao anatin'ilay izy azafady za zao nareo malala tsara inona moa ny eloko zany tamin'ny fanoerako ny tetikasa bazitoliara fa fantatrareo ny nahazo zay zany le izy dia za ve dia andeha hoe aza atao an'izany kosa le firenena fa raha zay no ataontsika eto raha izay ary zany ameo carte blanche ary zany zay dia manao zay tianay atao kosa satria zay ao androany dia raha pitso zay rehefa kitianareo miteny fotsiny zay aza manao valifaty politika raha zany ny fampitezainy eto tsy ho tafavoakytsika iarahantsika mahafantatra fa ny andohan'ity tolona ty dia araka n'le teninareo hoe fanavaozana teto amin'ny firenentsika non tsy zahay ny miteniteny foana hoe valifaty politika fa tena valifaty politika mihitsy rangaha ny antony mahatonga zany dia zao raha miteny ianao momba nresaka rina fa maninona aly izy mantsy le miteny anao mikasika satria izy fa maninona ary tsy ataony fitsarana anazy fa maninona nalefa direct any amin'ny MD direct any Antanimora fa maninona tsy mandeha ny fitsarana satria avela milonany aloha le olona raha tena nanao ratsy izy apekaro amin'ny fitsarana dia miaratsika dia miara mahita eo am'izay tsy le resaka mba hitany vahoaka mba hitatsika eo amin'ny vahoaka fa ny zavamisy zany mahatonga atsika hoe hitarafana amin'le valifaty politika
raha nanao ratsy izy raha nataonareo teto amin'ity fireneny ity mialatsiny monsieur le maire azafady afaka miteny ve hitanao ezaka marina fa tsy miova lefa aloha anazava azonareo izany ilazana fa valifaty politika ary mbola plus mbola io tiana mbola eto mbola miresaka hoe ao anatiny atsika vo iresaka anatiny hoe ifampiresana ny sasany miteny hoe babakoto azafady tsy ny olona rehetra de ho babakoto daholo ao anatin'ny fitantanana teo aloha aza tao an'izany le izy fa tokony mila mametraka atsika hoe mpanabe ko tsika eto a mba apetraka hoe misy olona navity teto nisy olona nanao teto zany fa tsy hoe rehefa anao dinika politika de hoe satria nareo ve matahatra anatiny hoe hanao débat de tianareo ainareo rery ny satria zahay zao ny de anareo zay tianareo atao anatin'le izy nefa inona moa nefa ifampiresanareo hoe andao tsika anao fampihavana alao tsika anao dinike dikan'izany tokony tsy mamoaka le vocabulaire resaka dinike mihitsy raha ohatra iverinareo fa babako daholo zay teo amin'ny fitondrana teo aloha ka zay zany matonga zany ka tiako tenenina zany de tsotra be mazava tiako tenenina zany de tsotra ao anatin'ny fampiresantsika mila apaisement zay aloha zavatra misy ka raha ohatra ka hoe handeha hanatsara nyty fireneny ity tsika rehetrarehetra samby tokony mandray anjara daholo indrindra fa mpanao politika ary anisan'izany ny fitondrana teo aloha tokony apetraka aloha fampiresahana ary raha ohatra za tsy miteny hoe zay nanao ratsy de aza samborina no tsy agny le izy fa kosa ataovy manaraka ny lalàna sy norma le izy raha ohatra ka misy azay fa raha ohatra hoe ao anatin'ny apaisement tsika jereva nataon'ny président Rajoel rehefa nisy ny korontana iny tonga sao de tonga problème de nanao nge izy fa mitsora keliko firy moa ny olona natao fa satria mila mametraka koa anao hoe bonne foi ao anatin'le hoe ifampiresaka izy nampiantso olona teny ambotsirotra le mpitondra am'izao za aloha zany mahita za zao aloha mahita fa tena jereva zao mpitarika TGV misy 3 zao avy de nadoboka ary amin'ny brigade criminelle am'izao fotoana zao nefa tsika miditra anatin'le hoe fampiresana tsy mety zany rangaha inona moa le zavatra ataon'le olona ny araha segondra fotsiny izy kosa le akory politika ny fampiresana tsy midika mihitsy hoe ampiarina tsy miato manota zaloha d'accord n'zay ka tsika nge atsika zany de tsotra be ny zavatra teneny koa atsika mila mifampiresaka aloha ao anatin'ny fampiresana aloha mila fitonina ao anatin'ny fitonina ao anatin'izay tokony mametraka daholo ny accord rehetra hoe reto avy ny fitsipika atsika mipetraka fa tsy hoe ny arimy manao ririmy mandeha ihany ny ato ampirorona ihany daholo ny le ao anatin'ny tonga de toizako le resaka le ao anatin'le resaka zy fanaovana de aloha le mba le olona crédible ny fampiresaka am'le olona mba eo am'le olona am'le mitondra an'le firenena satria aza manao tiako tenenina am'izay tsy le olona masosotra moa le vocabulaire te da tsy ho ampiasaiko tsony le babakoto fa hita monsieur le maire ianao aza manao avocat diable ianao efa mazava tsara marina nge nytenyle monsieur le conseil teto hoe izany tsy nalalany nataony inona teto fa tsy teniteny foana mihitsy ny olona hoe izany namotika n'inona izany namotika ny armady izany namotika an'izao inona moa zavatra misy am'izao mampalahelo nge zany Madagasikara zany tsy manana roplanina mampanefa ny le mpitondra am'izao fotoana zao fa manana finiavana sady eo anatin'ny fotoana foy anarina an'le izy ka za tsy manakana mihitsy zahay hoe isin'le fampiresahana fa alao kosa mba olona crédible fa tsy olona babakoto nde fampiresaka amin'ny olona voromanka mialatsiny alatsisy mialatsiny ka zy lisy mba antsina lisy amerenana le resaka tsony satria raha olona tsy crédible ny fampiresaka ny olona crédible tsy mety ady mihitsy ny resaka satria efa olona namotika amin'ny firenena fa de andeo ifampirarana any ka za iteny anao zandry lamera nareo olona raha fijeriko anao ianao olona mafana foa anjay anao mosoahanao iny mamijereva olona tena mazava fo ary olona tsy nanao ninina teto amin'ny firenena madio ifampirara de mazava nke io resaka io fa raha olona hoe mbola manana casserole riny mbola ifampirara amin'ny resaka tsy possible mihitsy ny zany zavatra any ary tsy réussir mihitsy ny zany zavatra any ary tsy isy
anaiky an'izany mihitsy ny eto amin'ity firenena ty akory ny teny teo pastera mantsy am'le hoe eo foana le midikotina le clarifie koa aloha zay resaky zay mahatonga an'izay nge tsy hoe malatsiny moa fanao olona mpitondra fivavahana mialatsiny za kosa aloha le hoe resaky hoe valifaty sy ny ohatran'izany mialatsiny za kristianina fa tokony mba tsy metsara velatsy fa hoana moa tsisy mivalifaty mba manarary kosa nge le zavatra anazo anay zay nygadrainy lahy teo aloko zay tsy laininy namorona la dossier ka hoany zay ny tsy hanao valifaty mialatsiny aloha mialatsiny alimpitonga politika koa tsy maintsy misy iza moa zavatra teo tsika na miteny na maninona vao miteny de tonga de amoronandra la dossier iny marainy ianao tonga de anaovany sarika ampandriny narary nge tena nay tratran'izany pasteur namoronana dossier tsy za mihitsy nde anao conseil anao fo conseil ny antraduel za olona nianatra fa tsy diji akory ahako de anao conseil na diji zany namoronana dossier anay gadrany ka zay kosa ona marary anay ke zany marary anay zany ka za te hiteny eto monsieur le maire ianao tena crédible ianao olona madio tovolahy bogosy manana ny avenir anao politika fa aza mametraka an'ireny le olona mampime devant reny fa tsisy ilaina an'ireny zay mahatonga na mampiasa le vocabulaire mana fotoana anareo eto alo samy olona madio redevable mialatsiny am'le vocabulaire ny resaka de am'izay miady ny resaka de atao zay fefarany any le fefarany reny aloha reny exilé reny any reny de hoe anao réconciliation sy tena nay raha mbola velona tsy mivelona eto zany reny misaotra tompoko e miaino an'izy telo mirahalahy de za miresaona amin'ny zavatra mitombona zany en tant que mpiaraka amin'ny TGV izy de tokony tsy omenatriny izy fa tsy maintsy miaro ny foto-kevitra TGV ny be ny tanàna satria izy TGV zany hoe mpanona ny fitondrana izy ka ny mpanona ny fitondrana na mety ataon'ny mpitondra na tsy mety de arovany foana le mpitondra satria izy mpanona ny fitondrana de lozika zay amiko za tsy manometsy ny monsieur le maire raha zay ny hevitra voakany ianao ndray mpanohatra ny fitondrana raha mpanohatra ny fitondrana anao izy le mpanohana mako nazavaiko to izy mpanohana fa raha mpanohatra ny fitondrana indray ianao zany de ny raisonnementanao de tsy laza mihitsy ianao ny zavatra mety ataon'le mpitondra satria ianao mpanohatra dikan'izany ianao koa mpanohana ny fitondrana tsy afaka hiteny koa ianao tsy mety eo amin'ny fitondrana tahaka nataon'ny ela rabe vahiny tao zao fanavozana atsika zao fa izy nyteny tao nanaitra kely ana le hoe tena mbola tsy trapanay le fanavozana fa tena mbola tsy tonga am'le tena nietreretina mitolona ny ety vitsy mympanona ny fitondrana samy teny ohatran'izany nefa tahina aty fa miteny hoe fa milay ihany tanatin'ny roa volana de andrasany aloha de andrasany hoe toizako le fanazavana zany le izy zany raha fampanona ny fitondrana zany le olona de tokony comprendre tsika fa izy tsy maintsy anoana an'io na mety ataon'io na tsy mety de rehefa tsy zakanao zay le izy manona ny fitondrana zay de aloha tsy mihaino azy rehefa mpanohatra koa izy tsy laza zay mety ataonao izy na inona satria tsy zay ny asany na misy mety atao tsy zay ny asany fa anohatra anao izy za zany rehefa mihaino mpanohatra de ozy normal ny azoko izy mpanohatra miteny an'izany mihaino mpanona ny fitondrana de normal ny azy fa za mametraka an'le izy hoe raha resaka valifaty tsika hoe valifaty politika tokony hazavaina angely atao inona atao hoe valifaty politika aloha de am'izay tsy mifanodrirotra any amin'le hoe zay voongana de valifaty no atao aminay de zay tonga amin'ny fitondrana valifaty no ataonay aminareo fa tokony atao mazava tsara le izy amiko ny atao hoe valifaty politika zany de ity hoe rehefa niala le mpitondra teo aloha de niditra le mpitondra vaovao de zay mpitondra teo aloha de raisina miteny tiana atao hoe zay tsy mila nyreo sy ny firongony fa tonga diny de asorona amin'ny toerany daholo reo na nanao ratsy na nanao tsara de araka le tenenao teo zay ve tonga diny de ampidirina MD firy volana sy ny namasinitsy nareo neto amin'ny fitondrana nanao an'izany koa firy ny olona nanaovanareo dossier nampidirinareo MD de gadraina tsy voatsara nareo zao tratran'izany fa io tsy anareo ihany koa nefa ny mpitondra nanao an'izay fa zay mpitondra miditra foana manao an'izay daholo keo ka le valifaty politika zany raha ohatra ka hoe le olona tsy nangalatra tsy namon'olona tsy nanodikodim-bola mpanjakana tsy nanao kolikoly fa mpitondra teo aloha fotsiny
dia tondra mpitondra vaovao a dia tonga dia asorony izy amin'izay toerany rehetrarehetra dia anaovana dossier dia gadraina izy dia zay izy tena valifaty politika. Fa raha ohatra kosa le mpitondra teo aloha nangalatra nanodikodina rem-pirenena nanodikodina volam-panjakana nanondrona rem-pirenena tsokotsoko nino misy ity namon'olona sy ny sisa dia tonga izy amin'ny toerana io tsisy afaka manenjika azy tiana satria anazy ny fahefana tsisy afaka hitondra azy ny fitsarana anazy ny fitsarana dia tonga le mpitondra vaovao rehefa tonga le mpitondra vaovao a afaka mampiatra ny lalàna amin'izay le mpitondra vaovao am'le mpitondra teo aloha nangalatra nanodikodina rem-pirenena fa zay a tsy valifaty politika zay fa fampiarana ny lalàna fa nrisakarisana eto tonge dia tsy faritanareo le hoe inona natao hoe valifaty politika fa de zay nitao aloaloha zavaina tao inona moa ny valifaty politika dia raha ohatra zany le olona apetrako anankiray tiako enjehan'ny lalàna izy satria nanodikodina dia le mpitondra teo aloha ihany no enjehan'ny lalàna fa le mpitondra vaovao na manodikodina sy mangalatra tsy enjehana lasa valifaty politika indray izy dia raha ohatra izy ke raha eo amin'ny toerana mbola tsy azo ataony mbola tsy azo ataony inona izy raha mbola manazava ho aloha zany le inona atao hoe valifaty politika dia ny zava-misy ko dia ohatra koa hoe le mpitondra teo aloha zany enjehana amin'ny lalàna dia le mpitsara tsy manana fahefana hitsara n'ilay mpitondra teo aloha fa mbola baiko politika koa ny azy dia le mpitsara zany mbola zao fotsiny le mpitsara hoe vita zany fa niadadiana dia lasa izy misitona kely miandro hoe atao hoana zany ny olona io tonga dia baiko avy any ambony ampidiro zany a valifaty politika zany nareo nge nanao an'izany teo hoe ka nareo koa nanao an'izany teo dia nanao an'izay daholo kely izy tsisy an'izany zao ka cercle vicieux ka sika zany efa mametraka oka aloha fanazy eo mitena nareo teny tsisy nitapahako arahantsika zao miteny zao amaly oka aloha vitany anahy dia efa ranoko anahy dia miteny koa nareo aloha mba fanaja atsika hoa dikany zany raha ohatra hoe resaka any amin'ny fitsarana anao tao dia raha hitsara ny mpitsara dia zay nanao sy nanodikodina rem-pirenena sy ny sisa dia tokony tsaraina daholo na ny teo aloha na ny vaovao fa tsy avela fotsiny hoe anazy ao ny fitondrana dia ny tao aloha ihany firona tamin'ny fitondranisa na tamin'ny fitondranisa ve tiany pasteur tenenina zay foana zany no zavatra misy am'izao rehetrarehetra zany tokony ho tsaraina zany ke zao no mampimenimena ny aty hoe ahoana zay ozy izy tonga dindy ataonareo mdehany fotsiny tsy tsaraina tsy atao ininona ahoana ry député zao ahoana ry député zao zany inona nisy teo aloha koa no nataonareo teo amin'ny fitondrany dia lasa hoe nitody tsy misy fa nataono miverina zany zao mampatonga anazy tsy mba tia manongononga mpanjakana io sady tsy partizany io mihitsy satria rehefa fanjakana nalaina teny amin'ny 13 mai dia sy maintsy any amin'ny 13 mai koa nakany olona azy enao zao tanteraka faminanina ve zany zao pasteur misy an'le resa be iny manko zao pasteur resantsika manko didikan'izany hoe zay tsy anonganako fanjakana satria sao dia mbola hitondra ihany ara-pitso dia ahongany zalahy eny amin'ny 13 mai koa rehefa avy eo satria nanongana teny amin'ny 13 mai ka fa zay hoa zany hoe valifaty politika tokony atao mazava tsara le izy hoe iny moa natao hoe valifaty politika dia mba famoankevitra mba mitombina le izy fa tsy hoe korony hoe za von'ny valifaty politika nefa za olona nodikodina rem-pirenena teo amin'ny fitondrana nangalatra teo amin'ny fitondrana dia tsy azony gadraina tsy azony atao ininona ka rehefa miala tao anao dia ampiaran'le fanjakana vaovao aminao le lalàna dia zay sady rosiantsika satria bdp ny zavatra mahaliana ny vahoaka nitranga tao anatin'ny herinandro nisy ny fitsidiana nataony PRM tany Abu-Dhabi tamin'ny fiverenana avany marobe ny zavatra nresany tao anatin'izay anisan'ny nisongadina ihany koa ny resaka mifiarahamiasantsika amin'ireo firenena vahiny nanomboka tamin'ity herinandro ity nisy ny fampiofanana ny tafika malagasy izay nataon'ireo vahiny ihany koa ao anatin'izay manao an'izay fifandraisantsika amin'ireo vahiny izay ianao eliarabe vahiny raha mbola tsy niova nationaliste be tsy haiko raha mbola mitazona an'izay nationaliste izay ianao nefa tsara zavaina amin'ny vahoaka ihany koa hoe ahoana position atsika malagasy sao dia ho tanteraka le faminan'ny pasteur aty hoe izy firenena vahiny anafika sika dia amina alahelo lehibe aloha zany ny lazana aminareo le nanantena fa hoe iova ny tenanay iova ny otrikafo satria lasa mpanolo-tsainy le PRRM dia iova dia izy amin'ny alahelo lehibe ny lazana aminareo fa zay indray aloha dia misy le fomba fitenin'ny malagasy hoe io ny atoko fitaka fa ny atao no hita zay zany ny aloha no resahako mahakasika an'iny ny faharoa dia ny hoe miresaka tsika amin'ilay fivaniana ny filoha tany Abu-Dhabi sy ny karazany dia izy hoe io misy lafinjavatra tsy maintsy tandremana io tandremana satria nahoana
miazakazaka zao ny amerikana, miazakazaka ny rosiana, tsy resahantsika intsony moa ny la frantsa izay manomboka verremby zany dia sahirana satria sarotra amin'ny frantsay koa aloha ny ahita filoha ohatran'le teo aloha hoe tena ataony avy dia havanana ataony izay le izy sarotsarotra aminy ahita an'ireny aloha zany mba ny eto Madagasikara ka eo ny any resahako hoe mila fitandremana io matotsika hiazakazahan'ny olona sahala amin'io dia tsika tsy mahavita mieritreritra mihitsy hoe noho ny harembe misy eto amintsika zay le ny harembe aloha io mbola mampahantra antsika io tsy lasa fitaovana ho fanohitra amin'ny fampandrosoana aloha zany le izy hatreto fa lasa renindray zany no vao mainka mampahantra antsika satria hiazakazahan'ny olona tsika dia tsika koa zany mieritreritra fa hoe tsy manana vahaolana mihitsy tsika raha tsy miazakazaka ny ivelany tiako resahana dia tsotra ao anatin'le fiandrianam-pirenena voizin'ny otrikafo na le tsy fiakinan-doha voizin'ny otrikafo izay mbola tazominay hatramin'izao tsy miresaka mihitsy hoe tsy tokony hifandray amin'ny zasisitsika aoka zavatsara aloha ny resaka ao anatin'le satria misy tonga dia nametraka avy hatrany io zao le président lasany Abu-Dhabi tsy miteny ny otrikafo voatre fa raha makany Abu-Dhabi izy dia maninona ny adevitra ao anatin'le izy dia hoe inona no nataony tany inona ny tombony ho an'le firenena ho an'ny dia ny tany zany ny adevitra ny varitra n'le firenena ve izy sa nanao inona izy tao anatin'le izy zany ny tokony adevitra za ve rehefa président raha andro any dia tsy tokony hivoaka ny Madagasikara satria manana foto-kevitra hoe fiandrianam-pirenena tsy fiakinan-doha azafady aloha fa tsy zany le resaka fa zay fotsiny hoe ao anatina fifanarahana ao ataonao amina firenena anankiray na vondrona firenena anankiray dia tokony lahara-pahamehana aloha dia hoe manana ny lahara-pahamehana amintsikatsika zay aloha zany zavatra tena tokony apetraka ary zay ny mahatonga le hoe zava-dehibe nge ny fisiny le fikaonan-doha-pirenena mba hifandiniantsika miaraka hoe ataontsika ahoana ity firenentsika ity marina fefa misy filoha eo iny aloha zany efa tsy adevitra tsony ny mahafiloha ny kolonelina Michael Ndrenirina fa ny ambiny kosa ny institution hafa mila ifampiresahana tiako tenenina zany ao anatin'le izy dia tsotra hoe afaka atao tsara no mivelatra amin'ny any ivelany rehefa ohatra tsika ka mahavaly sy mahafantatra tsara hoe inona no tena filahtsika eto zay le izy dia amin'le filahtsika rehefa voafaritsitsika hoe zao zany ny ilayntsika dia ataontsika aloha zay vitatsika zay mety tsy ho vitatsika indray afaka atao tsara mihitsy no misokatra amin'ny any ivelany fa ny condition tsy maintsy mazava tsara kosa ao anatin'le izy ny teny aloha zany zao ny filoha hoe nizana izy ifanaraka aminay dia lahara-pamehana anay ny fanajana ny tontolo iainana ao anatin'le izy na tiana na tsy tiana aloha zava-dehibe zany par rapport amin'ny hoe changement climatique misy amin'izao fotoana zao ny resaka koa izy zany hoe famelomana ny lalam-by famerenana ny Madagasikara amiko inona moa no maharatsy an'izay fa saingy zao tsy maintsy hitandremana dia mipetraka amin'le toerany mampanolo-tsaina indray zany io ao anatin'le izy hoe nanao an'izany daholo koa ny mpitondra teo aloha nanao ny kobakambavy io fa vitsy ny tanteraka zay zany no mila elana amin'ilay fanavozana amin'izao fotoana zao ary zay ny any itenenako hoe amin'ny alahelo lehibe ho any itenenako aminareo zany zay nanantena fa io fa dobo ao dia tafiditra ao dia tsy tentsona azafady tompoko firenena iombona ny Madagasikara mpanolo-tsaina ny tena ao anatin'le izy dia mametraka mazava tsara maheno ny feo an'ny fiarahamonina maheno ny feo an'ny mpiara-mitolona maheno ny feo an'ny malagasy rehetrarehetra tsy azonao hovaina iny fa iny no entinao any amin'ilay olona tolorana saina misy an'izao nge andriamatofoloha resahan'ny olona dia zay ny any mbola mirenako zany zao androany hoe misy an'izao engezabe tsy maintsy tandremana amin'io fifandraisana amin'ny any ivelany io ny mahamaika mako zany ny mpitondra ny fandimby dia le reconnaissance internationale io foana fa vitsy zany ny mpitondra tena mieritreritra hoe le reconnaissance nationale aloha le légitimité eto zay no tena maika zay ny any tsombona-kevitra amin'ny pastera ao anatin'le izy rehefa tsy mety dia ahongana ka rehefa tsy mety dia ahongana fa ny firenena rehetrarehetra io tonga amin'izao fitosehatra misy azy zao nandalo zavatra sy atanatsohatra be dia be raha tsy resakantsika ny révolution fa zao fotsiny ny amaranako azy hoe rehefa mba nanongana kosa dia tokony mitondra lesona tsara ao anatin'le mahatonga ny adevitra nge androany nanongana farapitso ny ataon'le any ny atao amin'izao zao tsika miara-mahita misy conseiller nge efa voatsoka ao andapy satria zatra ny lalandrinina nisy DG nge teto voatendry roa herinandro dia efa voatsoka fantatritsika tsara zany satria fanavozana ny resahana ny tsy azonao tsara ny tiako resahana za tsy makasitraka ny tenako anongam-panjakana fa ny mpitondra manao ny tsirariny ahongan'ny olona
fa za tsy partisan tsy ao anatin'la mpanongana rehefa manao ny tsimbary rehefa manao zavatra tsy manjary ianao fitondrana dia tsy maintsy vaongan'ny olona teo ianao ary zay koa nresahako itsika koa aza manao zay anaovan'ny olona valifaty amintsika koa le olona tsy manao inona anao le olona tsy manisy ratsy ianao tsy namono ny zanakao na nangalatra ny fanananao dia anaovanao ratsy dia nefa raha le olona manao valifaty aminao izy tsy nao inona aminao fa za iresaka am'le resaka iraisam-pirenena zany raha mijery an'le fizotran'le raharaha-pirenenantsika teto aho zany ka mahitany hoe tonga ny rosiana tonga ny amerikana tonga ny frantsay izy telo ngezabe ireo zany misy tombotsoan'ireo manokana eto amin'ity firenentsika malagasy ity ka zao nen'ireo firenendehibe ireo rehefa mikitikitika ny tombotsoan'ireo ianao mpitondra zay eo toerana tsisy dikany aminy manala anao teo tsisy dikany aminy tsika zany zao tonga am'le nilazaiko mako izy ity anao inonety moa zany ny rosiana mitondra fitaovam-piadiana mahery vaika erovana an'le fanjakana araky ny filazana zany le anompanana reny hoe mpaminany sandoka fahaizako nisy firenena vahiny ho avy eto anonga-panjakana sy ny sisa zany dia anao inonety reo nefa tsisy firenena manafika atsika ampiofanina natao inona ny maramila tonga koa ny frantsay hoe nampiofana ny polisy ny gendarme fa maninona koa ny frantsay rehefa nitany rosianina tonga eto dia mba avokoa izy anatanteraka tonga koa ny amerikana mpitsopinenana fa za koa mbola mahita dia aleoko dia teneniko eto fa meno ako meno atsika mitondra fanjakana am'izao ny amerikana mitrandraka ny bastillard io mbola tsisy fitandràna mandeha loatra am'izao fa izy no hoe ako rehefa raikitra tamin'ny mpitondra teo aloha amin'io zany anay stop foana iny ary dia hoetiko am'izay resaka zay mako le izy zany analizy ny aty fa tsy faminaniana ny amerikana zany raha fahalalako azy izy tonga eto akoatrany hoe andefa mpitsopinenana aty io te ilaza mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao izy tandremo so kitikitianareo ny akao rehefa vita tamin'io bastillard io fa misy ny continuité de l'état fa intérêt-nay manokana io ka raha mikitikitika an'io ianareo ka hoe hofoananareo anazy zany makany amin'ny fanokafana azy ny fatongavan'ny iraka teto eritreritro zay fa tsy fantatro zay resaka tany fa analiziko ny hoe tandremo so ikitikitika an'io fa akoro contrat efa signé io fa misy ny continuité de l'état ka raha mikitikitika an'io anareo dia ho avy aminareo koa zay fa tsy afapirina anaovanay Venezuela ianareo malagasy kely ity ka aza mikitikity any intérêt-nay eto ankilan'izay ko ny frantsay ko tsisy frantsay sy amerikana faly amin'ny rosianina tonga eto mitondra fitaovam-piadiana hoe eno aloha za fa za mainka ianao fa hitondrany amin'le lalana andanantsika ane za ty hoe ho faly amin'ny fitaovam-piadiana hoe ny rosianina miaro amin'ny malagasy io miaro amin'ny fitondram-panjakana malagasy io tsy hiaraka mihitsy ny intérêt-ny rosianina sy ny amerikana sy ny frantsay dikan'izany ny frantsay koa iteny tandremo koa so ikitikitika ny tombontsoanay frantsay eto sany zany ny total ny Henri Fraise ny banky ny tombontsoany frantsay rehetrarehetra fa dia mifampitady aminay fa tsy afapirin'ny olona fa loha-pirenena efa nyvononay taty Afrika nareo tandremo so mikitikitika ny intérêt-nay zany zao ny zavatra iainantsika amin'izao fotoana zao ve zany tsika zao sa hoe ahoany bon inona ary zany tokony ataon'le efitra zany ty omeko tokony ataon'ny fitondram-panjakana malagasy amin'izao fotoana zao fanavaozana moa zany ny tadiavana rehefa ho tapahana ny tady amin'ny frantsay sy ny tandrefana dia tonga dia masa iny teny hoe miala ny frantsay miala ny tandrefana zay tsy miaraka aminareo fa hiaraka mitatsinanana zay dia mifanaraka fa zao mifanaraka tsara fa sao dia hoe manapaka ny fifandraisana reto manta be fotsiny ao ianao nefa ny fifanarahana ty amin'ny ankilany tsy vita mazava tsara na ara-toekarena na ara-politika na ara-tafika
ka raha tsy mahazo ny antoka mazava tsara raha hiaraka mitatsinanana ianao fa hoarovany zareo ara-tafika koa ianao hoarovany ara-politika aza maimaika mandray décision hoe zaka ty na zaka ty fa sahirana eto tsika dia hevitra pitaiko a maheno mitondra fanjakana tsy fanoerana zany a na hoe fankalana fa ao anatin'izay stade zay mihitsy dadabe noely azavaiko rehefa avy eo faminina dadabe noely ny tenin'ny paster zao a i président Michael fatany tsara ny position any izy nge tsy aharitra eo e ary efa nyteny izy a fa izy mbola tsy nanome valy teny hoe zao na izao afaka manao proposition zay manao proposition za mahita hoe mety satria frantsay foana nge nanjaka teo e fa le ibalizena le pression de normal be nge le fiaraha-miasa tsisy mbola hoe nanapoaka aty teto na hoe nisy fa ilay resaka essence io misy amin'ny azo aseho amina endrika samy hafa le essence fa izy tsy adala mihitsy a i président Michael ka nde hoe ivarotra tanindrazana na hoe nde ampiady ny firenena vahiny amin'ny fampidirana ny atanany zao sy ny zao eto amin'ny firenena ity fa mety hoe fa raha malala nge fa impiry izy nefa saika asasina efa saika isy amono hoe izy kosa ve tsy aro tena izy ny olona afaka miaro azy tsy hoe manambany tafika malagasy akory fa hitanareo ngamba ny zava-nisy teo amin'ny gendarme sy ny miaramila teo dia aza mametsiny azy tsika ary ato mpanolotsainany ato manokana mahafantatra ny zavatra hoe zavatra tokony ho atory azy amin'izany zavatra zany fa nyany tiako tenenina fotsiny a président Michael dia za fahalalako azy a le ray aman-dreny iny dia olona tena mihevitra ny tena maso izy tena tsy mahay politika zay aloha dia tena marina amin'ny mamiaramila azy fa tena mijery mahitsy ary matoa izy mba manao an'ireny le naresabe reny le hoe savaina ny entany mandalo amin'ny doanina izy nge manana droite savaina fa mba mamele hoe l'exemple avy d'en haut mba manome exemple izy hoe zao no tokony ho ataony mpitondra jerevy le akanjo mivadiny ohatrany akanjo mandry izy nga mba mandeha amina zavatra hoe mifrime mba exemple hoe za olona tsotra mba souvenir zany ho an'ny fiainana ka mba hoe mba fankalatahaka zany azonareo zany ka okitsika le mpanao resaka mifanatsatso ty sy ny ohatran'izany le rangah iny olona ty tanindrazana taiza moa firy-taona teto mialatsiny rahalahy monsieur le maire firy-taona nareo nitondra teo taiza ny fiakaran'ny karama zao nge mba miakatra ny karama e namena prime isany tsy faly mba tamin'ity taony ity mba betsaka ninana vorontsiloza gisa tamin'ny herotaona tsisy nafaty an'izany na vidina virotsiloza le prime nazavainy tsara mihitsy fa hoe avy amin'ny resorona amina doany iny olona tena madio reo olonreo tsisy aloha fanaperana hoe zato isanjato hoe fa raha mifijeriny sy my vision any reo mpitondra amin'izao fotoana zao a dia tena te-hampandroso an'ity Madagasikara ty izy potika amin'izao fotoana zao ny Madagasikara potika ny sekrenina tsisy ny création zay aloha anao création d'emploi zay atsoatsy fa olazaiko mifanganeto tika notanina zany hoe raha mifijerinao zany amin'ny politika ifiandraisantsika ivelany tokony mbola hijanona mitandrefana ve itsika sa efa tokony hiala ka hiaraka mitatsinanana raha mifijerinao satria hoe fanavozana mako no natao sa hoe hevitranao nge ny latokonytanina zany hoe raha mba fijerinao tokony efa hiala mitandrefana tsika fa hiaraka mitatsinanana ndray satria niaraka tamin'ny mitandrefana foana tsika hatram'izay zao ny afaratsika zany dia za mahita na performance amin'izao fotoana zao a za tsy teny hoe mialahy fa raha te androsanga akainga antsika ndao hiaraka amin'ny NSJ na ny midliste za olona zay atika fa satria firy-taontsika niaraka tamin'ireo européanreo a da ngatsika motava voaka dia ahoana ny rosianina zany da hiaraka amin'ny aziatika zay azosianina nge aziatika miaraka aminay ay dia mazava nge zany valiteninao fa hoe dakana zany za tsy miteny hoe mandaka koa za aloha tsy tompona ndraiky tamin'izany ny intérêt amin'ny frantsay eto aloha azafady a sarotra be zany hoe nde hoe tena hiala tanteraka fa oka kosa mifanjakazany frantsay etoka oka zay tompoko alao fa samy tsy alina aloha koa tsy tompon'ny tanàna eto na vazaha misoratra frantsay ary tsy tompon'ny tanàna eto mihitsy nareo fa gaso ny tompon'ny tanàna eto ary za tena faly azafady paster ny any tena zavatra mampalahelo a mihitsy
misaotra ny tsara mihitsy ny nametrahana ny le sokasoka gendarme izy le mihitsy le lition am'ty ato amin'ny aniny ty satria tena mba makararo ny fo mihitsy reny le fangalara tany reny de asorona le olona efa mipetraka teo de jerendry zalahy fotsiny le izy de olona efa firy taona teo de mitomany de tsy non kely farany ozy hoe tokony asorona frantsay takana sinsisy fomba ahoana ary zany no fomba atongoavantsika am'izay décision politique zany pasteur décision politique zany am'izao mahatonga atsika mandeha middle east io miaraka amin'ny arosiana sy ny any io efa tsy voatery foana fa tonga angam'izao ny fotoana satria ao anatin'le fanavozany zao tsy tsy fitondrana ty mihitsy midéterminer an'izany fa le fitondrana manaraka eo zay le izy zay tsy fitondrana ty midéterminer vola intérim ty za zany aloha nidirako amin'le international teo te hiteny amin'ny rahalahy Zoktina mahatsaro an'le namanay tamin'ny zay teo amin'ny fitondrana fa anisan'ny zavatra nitenen'ny président Rajoelina tamin'le faraparanteo teo Ambotsiroatra izy niteny hoe esoriko am'izay esorina le olona le mila ranondranona pisolelaka teany avoloha esorina ny pisolelaka esorina satria tsapa ary na teo aminay ary mbola tsy manomboka ny vetivety pasteur nge mbola tsy manomboka ny fandinina mikasika ny fifidianana ny any amin'ny fifidianana manaraka ny sasany efa mieritreritra ao aminay za sahako miteny am'izay misy miteny zahay de lany foana na ny 3e mandat nao aminareo tam'izany azonareo inona mahatonga zany le fisolelafana de lasa mampijabaka ti booster an'le président foana ka izay zavatra teneninao zany Zoktina fisolelafana zany teneninao zany azonao atsika zany mila mametraka aloha mila ndraso aloha mila mametraka atsika hoe raha tiatsika le firenena tsy misorontsika azonareo raha miteny anao re président teo aloha tena somary malahelo amilaza aminao fa mba koty kely nge tamin'ny filoha rehetrarehetra zay nitondra za moa mpampianatra filoha rehetrarehetra nizay mitondra totalikely firy ny sekoly vitan'ireo filohan'ny fanesy teo firy ny sekoly vitan'ny président Rajoelina sekoly vaky rindrina sekoly vaky rindrina de tsy pena koa le fournisseur herinandro de mitratra cyclone de menjera resaka dalany ianareo aza manao resaka adikotranao trano gré gré zao izy vaky rindrina atsika tsena tsy mamely zany azamana ianao aza manao avocat de diable ianao enolo anao amaizainao fa ianao tondra manao maizay afaka mba miaino voalohany aloha firy ny sekoly vita ary zany rahateneninao zany ary zany tsy marina zany hoe sekoly rehetra de zara fa vita mety misy raina roa ary tsy président Rajoelina mihitsy nanao an'izany fa mety misy entreprise misy manaonao foana fa tsy président Rajoelina manao an'izany misy fangalarina ataony regny zany tokony regny le tsaraina satria misy volany malagasy nampamboarana le sekoly mba hanana bonne foi le président azonao le entreprise nanao ny ataony fa ahoana moa ilazanao fa président Rajoelina nanao sekoly vaky rindrina azafady monsieur le maire azafady tomponandraikitra izy satria sy ny président hiditra am'izay zaza aloha ataonao pisolelaka je suis un homme de principe fa za tsy am'izany mihitsy hiditra am'izay tsika mpandraraha fa tsy am'izany mihitsy iresa-pirenena am'izay tsika zao ny ahy zany fijeriko de tsotra matahotra engane mba diso amin'ny famakafakana matahotra sao de tsy atateraka sy ny vinavina zay natao zay nilokolokainy teny amin'ny 13 mai le mpitondra kehitriny zay mieritreritra fa vao tonga teo de zay miala amin'ny frantsay zay ialantsika rano satria le atao zay atonga fony olona de horoboka ao anatin'le izy hoe atyny tena izy de am'izao fotoana zao am'izay sao de tsy atratrany zavatra no tenenina
dia hiazakazana daholo amin'izay a zay rehetra hoe mba ilazana fa hoe nahazo reconnaissance internationale tsika nahazo reconnaissance amin'ny firenendehibe tsika dia zay nge mahatonga za hoe zay nge mametraka azafady aloha faneo-kevitry koke zany matahotra ho azy za mihevitro zay fa raha ohatra ka tsotra mazavabe mety mba ilazana fa hoe izao fitondrana zao a dia ny mpany firenena rehetra dia manao anazy dia regny manao an'iregny dia tonga ny amerikana tonga ny reny tanisain'ny pastera teo dia hoezana zany a tena hoe raisina engany hitondra vaholana ho an'ny madagasikara za nge tsy sakany raha mitondra vaholana amin'ny madagasikara zay moa zany zao dia anisan'le mitazana fa za tsy anisan'ny hanao commentaire lavabe anatin'ity situation ty a satria anatin'ny mbola mitazana zay zao fa ny ahy tiako tenena fotsiny hoe engany mitondra vaholana ho an'ny malagasy satria za koa mba malagasy engany mba mitondra vaholana ho an'ny madagasikara zay ny zavatra misy ao anatin'ity zavatra ty ka raha hitantsika eo mantsy le izy ka raha mitondra vaholana arabasorabatsara fa raha fa tsy mitondra vaholana dia eo nge araka tenin'ny pastera ihany nanongana olona teo a dia mety ahongan'olona eo ihany zay ka ny anytiako antanina kely azafady mba avalitsika miaraka ny filohan'ny mpanina dia nilaza fa tsy tetezamita tsika fa intérim azavao natao hoe intérim ary zany inona le intérim mbola le lampanorenana tao zany dia le mpitondra zany mbola eo zany fa intérim zany le misolo sa inona ny atao hoe intérim ka raha mbola mijanona le lampanorenana tao a dia tsika zao a dia rovina ary zany vanomboka le tetezamita satria intérim zany zao dia zay tokony nazavaina tsara satria le olona ngezo mirorobe ny sainy intérim ve sa tetezamita dia rovina ny tetezamita rovina ny tapitra ny intérim ka raha tapitra ny intérim tsy 2028 zany satria intérim lalam-panorenana eo mbola 2028 vao misy fifidianana raha ohatra ka lalam-panorenana tsy ravany mbola mpiarina zany dia dikan'izay après 2028 ve zany vohitra tetezamita sady manontany pastera manazava dia lahan'ny pastera le ameokanao ary misy zany lisa nge le olana pastera tsy eto le olona nytaninao ka tsika mba nytanioe ahoana mba fandraisantsika n'le fandraisantsika n'le hoe avy amintsika mpitondra ngetsinna le hevitra ny zavatra misy aloha zany pouvoir de facto io hoe zany tsy aveniny natao hoe transition nge nisy zavatra ny fanarahany izay ny mahatonga n'le hoe ikarakarana ny ty ilay mba hitondranay sosikevitray amin'ilay accord politique hoentina makany amin'ilay fikonan-dom-pireneny zay zany le izy fa amin'ny pouvoir de facto io zany hoe nenay dia efa mazava hoe zay kosa aloha zany zay na makany amin'le fikonan-dom-pirenena na mitondra sosikevitra ary dia averinay foana hoe zay fa tsy miady hevitra n'le filo fifa io ny filo eo fa le institution hafa manomboka any amin'ny gouvernement zay eto dia tena mbola mariako mihitsy satria misy koa ny nametraka ny ady hevitra hoe dia efa manaiky an'le premier ministre zany le alabe vahiny satria nanaiko ino ty izy teo mpanolotsaina an'le filo azafady zavatra efa niteneninay zany tsy nekenay hatramin'ny voaloha dia mbola mahafisinay hoe tsy mahafeno ny fepetra n'ilay fanovana io zay zany le izy mazava miverina am'le tenenin'ny pastera teo aloha mahafinaritra hoe tonga ny américaine dia anao condition le base toliara ny fandefasana gazaoite sy ny karazany tena marina resaka nisy zany tao anatin'le izy ary efa nisy fampiresahana tamin'ny filo hatreto kosa aloha tsika tsy mbola nahita ny mpitondra fanjakana namaly hoe nanaiky an'izay le hoe fampidirana gazaoita io ara nge tsy gazaoita ihany fa misy koa le hoe reto le tsy manan-kelofana sy tsy hoe tsy manan-kelofana fa le apatride ozy izy tsika le tsy manana firenena misy ao anatin'izay ovaliko mahitsy ianao ary nyvoaka malagasy mihitsy ary hitodika amin'ny caméra mpanolotsaina ny filoha androany fa na varamada io na base toliara io rehefa stopy aminay dia stopy tsy miova amin'izay zany izahay zay le teneniko teo hoe io ny toko fitaka ozy ny gasy fa tsy ny atao no hita ao anatin'le izy androany ave ny lasa mpanolotraina dia tanàna na halatsahan'ny tavoniko zany commune kely malinika zany ao ny levenako tsy nivadiako ny resaka terarara tany avaratra tsy namadika atolony zay tamin'ny somamanina zany adininy namanareo fa nanampy be anareo zay nanagadrana ny vice-panina natananarivo teo aloha fa adininy rehefa tonga teo amin'ny fahefana izy za ndray ny atakeny izy sao dia adininao ara fa niara-nitolontsika tamin'ny somamanina
tiako tenenina somamanina ary tsy nyvadiana terarara any avaratra ary tsy nyvadiana mbola adevitra koa rehefa isan'ny zavatra nyresahanay ny makasika ny fanalamanga mbola problema be koa anatiny eo tsy nyvadiana tanànanakily malinika na alatsahany tavoniko ao ny levenako dia vadiako azafady tompoko mpanolotsaina ny filoha androany fa ny anay dia mazava stop le varamada stop bazy toliara reto a manararoatra kely misy namana miteny zany raisiko namana ihany na dia tsy dia mifankafantatra ary izahay ao anatin'le izy fa nirahira mafy mihitsy hoe nahazo bombo re le arabe vahiny dia nangina zay bombo fa izy zany mety nitady gatao fa tsy nahazo fa ny anay bombo zany no nomenanay dia hoe nangina dia izy hoe itsika nge tsy mifankafantatra akory tsy nifanerasera akory zay nandray marahina ary dika zay tsy fantako ny momba azy a za koa zany tsy dia fanta ny momba nefa zany dia mavita amiteny izy fa nomena bombo dia be kibon'le bombo dia mangina tsy maninona ilayntsika daholo zany satria zay le teneniko hoe misy ny disy fanantenana tao anatin'le izy hoe nampidirinao ny otrikafo dia ao dia tery eo dia angina azafady ary tsy varamadana bazy toliara ihany eto dia teneniko eto mipetraka amin'ny arsiva ny zavatra ny teneninay hatramin'izay ary mbola mafisiko eto androany stop ny anay dia stop ary nitanjona nationalité apetraky ny firenena zay raha asa amitsika nefa ny fanokafana an'io dia ahoana position anao amin'izay fantatro hiala anohatra indray ve zany fantatro tsy mampanina angeny manohatra dia hoasolo rero tsy olana mihitsy voniny anao iala tsy olana mihitsy tsy tanjona azafady tompoko zay aloha hatramin'izay tsy nihinana bombo fa tsy maty zay aloha zany le izy tiako tenenina aso anatin'le izy stop io a na varamada io na bazy toliara io na niterarara ny avaratra io zany ange tsy resahantsika fa mbola misy nampidirinareo teto zany arena resource sy tentalium zany mbola isan'ny ady nataonay zany amin'izao fotoan'izao ary rehefa nandefasan'ny filohanay rehefa fitrandrana mety tsy hitondra tombotsoan'ny firenena e zay le izy zay dia mijoro amin'izany ohatra nijoroanay tamin'ny nosy mitsio sakaty zay a ny krizanareo mafy ny varotra azy hijoronay zany zay le izy ka ozy izy nareo hoe raha-pitso zany raha esorin'le filoha dia tsy olana tsy tanjona no lasa mpanolotsaina n'le filoha aloha dia azava le resaka dia eto a ny amaranako azy ao anatin'le izy tsika indray aloha dia mbola tsy hitovy hevitra mihitsy ary isan'ny zavatra ifampiresahana amin'ny filoha io hoe na hiala mitandrefana ary tsika fady ny tonga dia hoe hiala mitandrefana dia hiazakazaka amin'ny tatsinanana na hiazakazaka amin'ny anazia fady zany ny diplomasia tsisy havan'ny havanao akory ka andeha hitsinonao zany hoe mampalahelo azy Madagasikara dia andeha avotany tsisy an'izany tombotsoa foana io na iza ifandraisanao dikan'izay ny tombotsoa fa maninona tsika ny tsy havita hiaro ny firenentsika zany ny tokony hiadikevitra ao anatin'le izy dia zany no andresen-dahatra ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoan'izao hoe andre matofoloha misy an'izao fa jereo fa mbola betsaka koa nge ny mpanipoditra kondro e zany tsy mahamenatra mihitsy na ao anatiny ary a no miresaka zavatra ohatran'izany ary misy namana ary ao anatin'le izy zany vao tafiditra dia hoe ny anjarantsika zany dia mipasipasoko an'le filoha izy azafady a samy nanana ny fanarahany tamin'le filoha samy manana ny foto-kevitra hijoroany fa zay aloha tsy poiborosy kiraro fa ny tombontsoam-pirenena no nanekenay amin'le fiaraha-miasa amin'le filoha an'olotsaina azy mba tsy avoafitaka azy sahala amin'le teneninao na verinao teo a zay nitaraina n'ilay filoha teo aloha efa niongana resana kely tena za tsy hoe mitoroka voninkazo ny rapeva iny a fa zareo aloha zany hatramin'izay fitondrana nanohatra foana teo foana tsy miova mihitsy izy amin'ny fitokevina izy tsy manohatra n'le mpanao gazety hoe mpanohatra rehefa ity ivelan'ny fitondrana dia rehefa tonga amin'ny fitondrana dia mivadika ny lela tsy manohana tsy manohatra n'le mpitondra-tsonina tsy mety ny ataony tazoniny tsara ny azy fa ny nitiana zany a ohatra ny natsikakena kely tao dia rahasoron'ny mpitondra ianao zany dia ahoana zany any ny toetsain'le mpitondra teo aloha e rehefa manohatra ny tsy mety ataony eo nefa fitiavana no itenenan'le mpiara-miasa aminy hoe zao tsy mety président zao tsy mety dia le mpanohana le président efa mpanohatra io fa asory dia ny tiana zany teo efa napetra ny tiana ataoko ka rahasoron'ny mpitondra anao amin'izany ozy izy satria anao fa nohatra ny mpitondra sisa to izy eliandray tao hoe tsy maninona raha zay no nasoranay satria zay titandraza fa ny azy zany tiako tsindrina kely an'le base tulary dia Tinoco Roberto tamin'ny fitondran'ny ASVM dia tena nanohitra marindrano mihitsy ny fitrandrana ny bazy tuliara io niaraka nareo nareo mihitsy ny ekipa niaraka atao rehefa tonga eo amin'ny rehefa tonga eo amin'ny fitondrana izy
de lazay fa mety efa vita daholo ndraidraitra fa tsy problème io rehefa tonga amin'ny fitondrana izy asa amin'ity ndray ary raha sanatria ary ka mafy ny pressionny amerikana fa tsy maintsy trandrahana io de hivadika ndray ve zany ere aloha zany efa lazainy azy eto fa zay tsy hivadika fa le nanohatra hafa an'io bastuliara io tamin'ny andron'ny fitondrany teo aloha petraka ny arsiva ka ande anoana ndray ilaza ndray ve izy hoe noho ny antony diplomatie noho ny fanadadinana atao de tombotsoan'ny firenena io ka aloha tsy maninona trandrahana ndray hivadika ndray ve zany fa de za aloha misaotra anao zany fa ianao tena mijoro rehefa zay a de mahitsy ary tena tsy tonga am'le fiteny tsy mba misolelaka mitondra zany fa tsy maninana osorona zay ary lasa zay ndray ny terme zao tsy miborosy kiraro eny ary tapitra sady ny fotoanantsika tamin'ity androany ity fa toa mahazatra efa ny ohatra ny adiny ray sasany ny debatsika fa toa mahazatra omentsika ray minitra avy ny vahiny hitondra nafatra ao amin'ny mpijery amin'izao alina izao atombontsika atao amin'ny monsieur le maire de mbola mamerina fisaorana ny ianareo atao amin'ny TV Plus zay nanasa de mbola misaotra nreto namana ny dondresaka hevitra ny miady fa tsy ny olombelona ary eto de apetrako foana ary mbola manao antsoavo amin'ny mpitondra fanjakana ngamba tsy mahadisoara hiteny zany na de tsy tafiditra anatin'ny tsaiko na tafiditra anatin'ny débat tsika mikasika andreo namanay tena antsoavy zany tsy atao hoe tena hoe mba jerevany satria mba ireo misy renim-pianakaviana ao misy olotsotra ao de tena mba jerevana mikasika andreo olo reo satria mampalahelo na ny fianakaviandreo mitototo atsy mitototo ria mba hanaovanay antsoavo fa mba jerevana itsika ty hiditra ao anatin'ny Madagasikara milamina ary ekeny vahoaka rehetra amin'izay fanarahana politika zay mety mandeha eo ka noho zany tokony hojerevana mikasika ny ro ataoko hoe na valifaty filazazy na fisamborana zay filazazy amin'ny mahasamy malagasy ampanetretena ilazana an'izay mitondra karazana hoe tenin'ny fianakaviana zay nga mba azo lazana anazy ty zany tsy resaka ambopo politika fa tena hoe mahatsapa hoe mijaly le olona ka mba jerevo zay mikasika an'izay zay tsy anery ataon'ny fitondrana hoe zay ataonareo tsy anery fa mba mampitodika ny saina amin'ny mpitondra fa mba jerevo mikasika an'ireo namanay ireo raha tokony efa mba tokony efa tapitra zay fanadiadina de tokony avoaka zareo raha ohatra ka misy azo atao manoloana an'izay fa raha nareo koa mahita hoe tena manana proof nareo zao imo anareo ny fahefana de zay ny anaovanay antsoavo averiko indray mandeha tsy resaka ambopo politika ny tenenana an'izay fa ho an'ny fianakaviana de makasitraka mbola misaotra ny raha mbola misy mifampiatsoana de vonina foana zay any amin'ny volana juin raha sitrapon'Andriamanitra satria any ny anomboka ny festival Ronako Anosy Zato le misaotra ny TV Plus nasan'ny tenanay enjakenjanay any niaraka amin'reto efa enjana amin'ny politika reto tamin'ny tondresaka androany ahitsy kely aloha zandry lahy tsy tianandry mihitsy zany misuely zay olona mahitsy zay mazaka zay tsy mazaka kory atao mahitsy zay fomba fiteninay fa manatsara zavatra zany ary za zany manomboka zao dia monsieur le président Michael toy izy niezaka ataonao toy izy niezaka ataonao areno daholo zay azo arenina ary ampalalao amin'ny vahoaka fa aza fenifeninao iavoloha fotsiny satria tena faly ny vahoaka amin'izao ezaka ataonao zao zay ngamba ny zavatra tiako ampitaina aminao dia tsika koa zany tsika vahoaka zany mba tokony mba hijery amin'izay zao hoe inona ny zavatra hoe mba tena mba makasitraka koa amin'ny zavatra tokony hoe mba ezaka nataon'ny fanjakana zao moa ny mpiasa-panjakana ihany ny falifaly fa privé moa zany mandeha mendalana satria tsy
asa naharaka an'izany am'le resaka fampidiran-karama fa dia misaotra betsaka ny président Mikael aloha dia manaraka izany mandeha amin'ny fampandrosoantsika zao ary za mieritreritra fa raha hoe zao hoe 2 mois zay ny zava-bita zay ny zavatra hoe eritreretina hoen'ny président mpandrosoana ny firenena mino fa ho lasa lavitra ary amin'izay le tenin'ny pasteur zay ngamba le hoe ferahana amin'ny rosianina sy ny ohatrany somary manjavozavo zay sy ferahana amin'ny frantsay sy ny amerikanina dia mino angamba président fa tsy varotra tanindrazana ianao moa fa nyteny hoe mbola tsy nameandrahanina ianao satria manahirana be zany ary za koa dia mitovy aminao tena mitoraka voninkazo amin'ny rahalahiko ato zany mihitsy ny tena ilaina ato amin'ny firenena olona manana principe ohatran'izany fa tsy hoe mahazo toerana ianao dia mangina dia arahana fotsiny na mety na tsy mety ka dia misaotra ny rahalahy ty koa fa tena mahafinaritra ary mba ho engany mba ho bebe ny ohatran'izany monsieur le maire aza manao avocat du diable ianao fa tsy mijery fa olona madio dia zay asaina mijery l'intérêt anareo mutuel amin'ny ihany fa tsy adala koa ary matokoa alefa le manadiadiana misy zavatra tsy mazavazava oka kosa raha olona zay kosa aloha miteny raha olona tsy meloka kosa aza amoronana ro dossier zay kosa aloha tsy mety mihitsy nyty famoronana dossier olona tsy nanininy ty satria zany dia manahiry aloka koa no manomboka zao fitsarana tena hitsara amin'ny tena mahitsy mihitsy faranazo anay fironona le dossier ary zay tsy mety zany rehefa madio izy dia alao izy ivoaka za tena anina fa raha ohatra kosa hoe olona ahoana moa no anekenan'izany monsieur le maire volamena mivadika vy dia hoe ekena fotsiny zany tsy mety zany ka tsy izy fa amin'ny akapobeny amin'ny teny anao an'izany zavatra any ka ianao manana avenir politique ianao azonao zany oeto foana iny orange anao iny fa tsy maninona iny fa oeto foana iny fa tsy fa jereo ihany koa zay afarana mety ve iny afaranao sa mivadia tsy fantatro anao zany fa aza misao dia iny very amin'iny koa anao ka dia zay ngambany misaotra betsaka amin'ny anina dia engany eo titony ity mba hitondra tena titony ity mba tsy hitondra fangely firina ntsony ho an'ny malagasy betsaka tamin'ny titony ity misy zavatra zany karakarainay zay zany dia anao défi eto za moa resaka international ny any zay sorako betsaka ny fanoana ny fitondrana amorona asy zay asa tsy ho teneniko eto fa manjary any za tsy zarana olona le oeraoera ary mpiafa ny asisy afa middle east ny partenaire koa anao ny ouverture na cérémonie ho invité ko eto monsieur le maire ho invité tsisy resaka mpanohatra tsy aniny zany mba aseho zao koa modèle satria zay any mifandray ianao koa ka mandeka no patron anao nge hoany amorona asy zay anao projet marobe eto amin'ity firenena ity dia nareo TV plus moa anisan'ny hoe partenaire anay tena misaotsika tsy jery any zay resaka politika any eo aloha andralahy ny andralahy fa ny atsika fampandrosona amin'ny firenena no etserentsika misaotra tompoko pasteur Nangamba ny zavatra tiako resana kely somary dira kely ihany aloha amin'ny famarana ilay resaka ny tiana atao hoe joro amin'ny foto-keviny ny otrikafo na fitondrana izy no fitondrana dia tsy miovy izy amin'le etikety le etika ananany zany hoe zay ny position dia zany ndray tsy anao hoe avocat du diable ianao fa mijoro amin'ny foto-kevitra anao koa ianao TGV anao dia mitazona zay tika maha TGV zay fa ity le mamadibadika palitao isaky ny mandeha ty tena tsy mandeha amin'ny laoniny mihitsy io dia tazony le foto-kevitra ijoronao zay zany fa foto-kevitra io etika io rehefa time anao dia tazony fa aza mivadibadika aza manao time pasteky azonao time pasteky ny velany maitso rehefa aloha dia mbola janonao izy noho iny za time pasteky ny amboniny maitso fa ny anatiny mena ary amany ao anatiny fa ny amboniny time ka aleo rehefa hoe ASVM anao dia ASVM hatramin'ny farany ary maty hatramin'ny farany time dia hatramin'ny farany TGV dia hatramin'ny farany ny tiana zao tsy haiko inona zao ny tokotoananao ohatra zany ny tiana zany zao hoe manoana ny fanavaozana manoana ty fanavaozana ty sady nametraka azy dia aza mivadibadika amin'izay tsony na mety ataony ty koa fa io ela be eo fa eny ka mandritra n'le hipetrahany eo zany fa osononao kosa ve izy ho vetivetiny eo zany fenao ry mba mitsodrano anazy fa ny azy zany ivadika mba paster anazy ndray zany anao paster tadabeny ely aloha anao ivadika mba paster anazy dia zao hoe io ny fitondrana misy dia andao tsika
na inona finoatsika na silamitsika na kristianina na mandalan'ny fombandrazana dia mba hivavaka ho an'ny mpitondra atsika reto mba homen'andriamanitra saina homena fahendrena amin'ny fanapaha-kevitra zay ho raisiny rehetrarehetra dia aza maika sy miazakazaka ny anongananongana zay fitondrana misy ao dia hoe ity dia efa eritreretiny sasany ongana sady nefa mbola voarovolana tsy mety zany ka dia mirary soatsika rehetrarehetra mirary ny vaoaka malagasy rehetrarehetra dia mba amin'ny manaraka angamba tokony mba ataonareo débat-ndreo hoe le feuille de route amin'le tetezamity satria tsisy fotoana moa tsika nyresahana an'lizy hoe inona ary ny fifidianana tokony andeha aloha ny commune sa ny fokotany sa ny be ny tanàna sa ny solombavambahoaka sa ny CNA sa ny filoham-pirenena sa ny lalam-panorenana tsisy fotoana manko tsika teto dia tsisy nyresahana zay fa tokony mba atao adevitra manaraka indray zay dia fampiresantsaka dia misaotra betsaka ya ny any amarana ko azy a dia tsotra be hoe ao anatin'ny fanavozana moa zany a tsika amin'izao fotoana zao satria izay indray zany zao ny régime misy a dia oza hoe io tsy faly fotsiny hoe ao anatin'le fitondrana dia tokony hojerena ihany hoe inona moa zany ny adsoniny teo aloha akoatran'le hoe tsy famaliana ny filan'ny vahoaka zay a dia tena tokony ho fadina zany tia famitahana n'ilay mpitondra rehefa mamitaka n'ilay mpitondra nge dia mamitaka n'ilay vahoaka malagasy tena tokony ho toloratsaina amin'izay tena réalité sy zava-misy marina zany le mpitondra fanjakana fa tsy tokony ho fitahana fa manjary lasa manao ny fanaoniny teo aloha ihany tsika raha ohatra ka tsy miditra amin'izay lalan'izay manarak'izay dia ozy hoe nisy io zany mba anjara biriky everinay ilay accord politique io aloha zany tsy mahafa-po fa mba kely takatry ny sainy leo le namana nandray anjara sy nanao sinian'le accord dia andresenay lahatra ny rehetrarehetra zany hoe tena mbola misokatra nia fanaovatsoni le fanaovatsoni zany a fifandresen-dahatra no atao hoe misy an'ity ny fanovany iny kosa zany tsy misy tsony a fa hoe ny fandresen-dahatra ny rehetra hoe mba misy zavatra hoentitsika ho an'le firenena akanesatsika makany amin'ilay fikaonandoam-pirenena mba hananatsika tena hoe feuille de route tena samy malagasy zay zany ny anay ny tanjony ao anatin'le izy dia aza ny olan'ny hafa manko ozy hoe ndao zany mba ialatsika misy zao dia tena tsy mijery any ao anatin'le izy hoe mba atsaso dia mba mety ho an'le firenena le izy fa ny olana dia hoe boay kely vomaly ve no mitarika le zany tena mba tokony ho ialatsika ao anaty satria dia misy mametraka an'izay zay antoko lehibe dia zay atoko kely bilitika kely ary ozy hoe raha mbola zany no ataontsika dia tsy ho tafavoaka mihitsy tsika dia miverimberina foana le krizy resahan'ny pastera sy fanonganana sy ny karazana io fa mba kely takatry ny sainay iny dia arosonay ho vahaolana dia andao jerentsika miaraka ny farany amezako azy dia tsotra hoe ezaka ny otrikafo ao anatin'le izy tena hanolo-tsaina an'ilay filoha amin'izay mety kely takatry ny saina zany fa no hoe andeha hivadibadika amin'ny zavatra efa nijoroana teto izy hoe zany no namarina akady an'ity firenena ity ka tokony ialatsika niary telo amberinatra ny fankasitrananareo vahiny tao anatin'izay adihevitra androany izay tsy adinona ihany koa ny misaotra ny Nescafé izay manohana ny fandarana tondresaka ary ihany koa ny mpampiakanjo ny tenako Kate Mirène dia manome fotoana antsika ho manaraka indray veloma tompoko